Fa horesantsika manaraka indray ianao manodidina ireo le fifaninanana efa firesantsika matetika dia ny fifaninanana nivon'ireo androm-panjakana sy ireo fikambanana maro isan-karazany zany fantatra amin'ilay anarana hoe Azoimi. Ny faran'ny herinandro teo ny omaly asabotsy sy ny zoma tokoa no nitanterahana ny lalao famaranana rehetra ho an'ny eto Analamanga amin'izay faninanana eo anivon'ny ministera sy ny androm-panjakana izay ka ny lalao baolina kitra, ny volleyball, ny basketball no nitanterahana tamin'izany fa no arahantsika ao anatin'ny fanadihadiana amin'ity hariva ity dia ny famaranana teo amin'ny baolina kitra izany izay somary nahitana olana kely ihany teo amin'ny hoe mbola misy ny fampiasana kara-pilalaovana na mpilalao an'ireo mpilalao izay tsy tokony handray anjara amin'izany faninanana izany. Itondrananao fanazavana izay rehetra izay ao anatin'ity fanadihadiana ity. Ny taranja baolina kitra no nanakantona tanteraka ny fanintsanana teto Analamanga ho an'ireo anivon'ny Azoimi. Ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny lalao famaranana izay nikatroha ny Trésor manao akanjo manga sy ny Douane manao akanjo mena ho an'ny sokajy mixta elita voalohany. Resin'ny Douane tamin'isa roa ohatra teto ny tahirim-bolam-panjakana, baolina tafiditra teo amin'ny fidirana voalohany avokoa. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nanindry mafy ny Trésor saingy tsy nentina tafiditra baolina mihitsy. Taorian'ny lalao nefa dia nametraka fitarainana ny kapiten'ny Trésor satria mbola nampiasa mpilalao nanana kara-pilalaovana ara-dalàna eo anivon'ny ligina Analamanga tamin'ity taom-pilalaovana ity ny zareo avy eo amin'ny Douane izany izay nampilalao any Andriamahenika Hervé Alida na Ilama mpiandry Tsatokazo. Mazava ny fitsipika amin'ny feny faninana hoe Andriamatoa Abel Nandriamiarinarivo filohan'ny Azoimi fa raha voapirofo fa misy mpilalao tsy manaraka ny fitsipika dia foana avy hatrany ny vokatra azony. Misy ny règlement de compétition par discipline ary voasoratra any daholo zany rehetra zany fa ny règlement teny raisana aloha tena hoe ny olona mpiasam-panjakana ara-dalàna izay aloha ny première condition alohan'ny handray anjara tamin'ny Azoimi. Faharoa dia hoe ny condition faharoa koa dia hoe olona licencié zany dia tsy tokony handray anjara tamin'ny Azoimi satria ny atao sport entretien karaha misy zany dia tsy maintsy mandray andraikitra disqualifier les équipes c'est na dia maresy ary izy amin'ny fotoan'ny lalao dia lasa mivadika any amin'ilay olona zay ny anatin'ny règlement de compétition. Nambaran'ny filohan'ny Azoimi ihany fa efa afapo ny tenany raha ny fisotron'ny faninanana teto Analamanga. Championnat Analamanga tamin'ity saison sportive 2014 ity. Ny nampiavaka azy tamin'ny fifaninana rehetra nataon'ny taona maro mifandimby dia strict ny taton'ny fikarakarana satria napetraka natokana ho an'ireo mpiasam-panjakana zany lalao tamin'ny Azoimi. Foana tanteraka azo lazaina ny amin'ny 80% fa manomboka foana tanteraka dia resaka tsy piasa mbola mandray anjara zany. Zay zany nampiavaka azy ary io zany dia mbola atsaraina io arakarak'izay zava-misy eo ihany. Fa raha manarak'izay ny Azoimi moa dia efa rahantsika mahalala fa aton'ny fanatanjahantena izay ataon'ny mpiasam-panjakana ka izahay no misahana azy era Madagasikara. Zava-dehibe io satria ny fitazana vatana mahatonga ny vatana salama ary rehefa salama ny vatana dia mamokatra eo amin'ny asa-panjakana ary izay amin'ny zava-dehibe koa io satria ny fiserasera ny fiseraserana sy ny fifandraisana amin'ny samy asa-panjakana koa tamin'ny fanatanjahantena dia miteraka firaisan-kina indrindra moa amin'ny fanarana ny lalàna misy discipline daholo ny
misy règlement daholo zany ny compétition rehetra zay atao dia ohatran'ny lalàna fe koa ny mpiasam-panjakana dia samy miezaka koa ny fandrainjara rehetra manaraka zay lalàna zay zay mazava-dehibe ny atao amin'ny SOEMI zany ka ny amin'ny fotoana ity zany araka ny fanomanana zay fanatao dia any amin'ny Carleton ny fizarana ny trophée atao amin'ny 29 zao io moa dia occasion anankiray alaotinay mpiasam-panjakana zay manao fanatanjahantena mba ifaneraserana amin'ireo ray aman-dreny mpitondra sy ny lehibe isan'ambaratonga ny amin'ireny toeram-piasana ary io koa mba occasion anankiray mba iarana mifaly amin'izay fanatanjahantena amin'ny koa ny final en sportif zany no atao. Inona ny toyany zany zao aorinan'ity no an'ny SOEMI? Ny aorinan'ity zany dia ny manomana ny championnat national ny faritra Atsinanana izay atao amin'ny 24 ny volana septambra ka hatramin'ny 7 ny volana oktobra. Efa anatin'ny fanomanana ny SOEMI amin'izao fotoana izao satria amin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahadimy volana septambra dia misy délégation hidiny eny hanao mise au point satria efa tany izahay tamin'ny volana juin teo fa nijery ny fotodrafitrasa zay anaovana andraisana ny lalao rehetrarehetra fa hanao mise au point zany eo amin'ny lafin'ny kipesipesiny hébergement sy ny complexe sportif sy ny contrat fampiasana an'ireo infrastructure ireo zany ka amin'ny ankapobeny zany fa mipetrapetraka ny zavatra rehetra. Nanentana hatrany ireo tompona andraikitra isan'ambaratombony eo anivon'ny mpiasam-panjakana ireo mpitantana ny SOEMI mba hampandray anjara ireo mpiasa eny anivon'ny mpiasam-panjakana mbola misalasala amin'ity faninanana ho an'ny SOEMI ity. Toy izao ireo vokatra hafa teo amin'ny famaranana ho an'ny kajy veteran ny MSP nandresin'ny ministèran'ny justisy tamin'ny Saterinyray. Teo amin'ny skajy mixta elita faharoa dia ny DGP nandresy ny SCMFP tamin'ny Sarainoatra ary teo amin'ny skajy jeune dia ny Croix nandresy ny MSP tamin'ny isa roa noatra.